filantrandriavana malala zontsika miona toy zao a hiara iain'ny tenin'andriamanitra itsika ndra lafatra tsara ihany keo amin'ity ianao tia eka dia ny tompo amintsika mandrakariva ho aminareo zay efa nahazo finoana soa tahaka ny anay amin'ny fahamarinana Jesosy Kristy Andriamantsika sy mpamonjy ampitomboana ho anareo ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika amen. Alakamisy 10 febroary 2022 ibanjinantsika andro hevitra hoe mampafantatra ny asan'ny tompony soratra masina andeha riavana idera isan-kalazan'Andriamanitra isika. Misaoran'i Jehovah ary fanahiko azetata anatiko misaorana ranomasina. Misaoran'i Jehovah ary fanahiko raza misy azinao ny fitahiny rehetra sy mamela ny eloko rehetra sy manasizy ny entinao rehetra sy manavitra ny enao tsy hidina ny andavaka sy manarina famondram-po sy fiantrananao izay mahavoky soa ny vavanao ny fahatanjanao mody indray toy ny amin'ny voro mahery. Amen. Sasau madiwa uafakeluka umendika nilapana umendika mendika 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 umendika andeha hivavaka isika. Andriamanitra be famindram-po, misaotranao zay ny amin'ny fahasoavanao natoy zao anay. Mivelona ny teninao, ahafantatra ny sitraponao. Nideranao zay, mankalaza, mankasitraka mame voninahitra fa mendrika anao zany fa Andriamanitra tsy toy ianao. Andriamanitra fitiavana ianao. Tompo, mpanoty izahay, mamindra fo aminay mamelany elokay. Finoa fahadisoanay.
feno fananao masiny zay andraisanay ny teninao fiainanay dia aminareo la Jesosy Kristy mpanavitra nanaovanay za mivavaka izany. Amen. Ny fiainao antsika amin'ity ravana malala dia hitanao amin'ny filazantsara ny soratan'ny Luka. Luka 5:10, ny 1:1 ka hatramin'ny 2:30. Ivako toy izao amin'anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nisy lehilahy anankiray nahana zanaka amin'ny rahalahy. Ary ilay zandriny tamindray raiko mehoany anjara fananako tokony ho ahy. Dia nozarainy tamin'izy mirahalahy ny fananany. Ary ny afaka kelikely dia nangolilay zandry ny fananany rehetra ka lasa nankany tany lavitra izy. Dia nandany fananany tamin'ny fivelomany ratsy tany. Ary rehefa lany avokoa ny fananany rehetra dia nisy mosary mafy tamin'izany tany izany ka nahantra izy. Dia nandeha izy ka niankina tamin'ny tompo-tany anankiray tamin'izany tany izany. Ary dia nirahany tany Aitsa hiandry kisoa. Asatsony amen'ny kibony tamin'ny voankazo fihinany kisoa fa tsy nisy minanome azy. Ary anodiny sainy deo izy, indrisy maro ny olona karamainy raiko manakanina be lehibe, fa izao kosa maty mosary eto. Iainga aho dia ody any amin'ny raiko kanao amin'ny hoe raiko efa nanodina tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mendrika atao hoe zanaka ao intsony fa tovy takana anankiray amin'ny olona karamainao aho. Dia niainga izy ka nakany amin'indray fa raha mbola lavitra izy dia tazandray ary nenazy izy ka niazakazaka dia namihana ny vozony sady nanoroka azy. Ary ilay zanany nanao tamin'ny hoe raiko efa nanodina tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao ka tsy miendrika atao hoe zanaka ao intsony. Fa rainy kosa nanao tamin'ny ankizilahiny hoe alao aingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjoe azy ary asio peratra ny tanany sy ny kapa ny tongony. Ary eto ety ny zanako nafa ka vonoy vaoaka isika hihinana sy hifaly fa ty zanako ty efa maty fa velona indray ary efa very fa hita indray. Teny faly izy. Fa tany Aitsa zanany lamatoa ary nonoita izy ka ambity eo akaiky ny trano dia nandray zava-maneno izy ity. Ary niantso ankizilahy anankiray izy ka nanontany azy izay anton'izany zavatra izany. Ary io ilay ankizilahy taminy tonga ny rahalahinao ka namono zanako mbola mifandray satria efa tafaverina somatsara ato amin'izy. Tetezitra izy ka tsy nitinitra ary mivoaka ranika nampandroso azy. Fa izy namarika nanao tamin'irany hoe indro izay ely izay aho no efa nanompo anao ka tsy mbola nandika ny didinao na dia indray mandeha akory azy. Nefa izao tsy mbola nomenao na dia zanako kosa azy mba hifaliako amin'ny sakaizako. Fa raha vao tonga kosa io zanako io izay efa nandany ny fanananao tamin'ny vehivavy tsanga dia namono ho azy ny zanako mbola fahy ianao. Ary io ndray tamin'ny anaka ianao efa eto amiko mandrakariva ary ianao avokoa izay rehetra nanako fa mety ny mifaly sy miravoravo fa ty rahalanao ity efa maty fa velona indray ary efa very ka hita indray. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Revana malala ho aminao trano ny fiadanana fi amin'ilay Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Ny mofinaina vakina tamintsika teo Luka 5:10, 2:2-3:30. Tantaran'ilay zanaka tala no alalantsika ty anjara mofinaintsika ty riavana. Amin'ity tena boky sasany dia lazaina koa hoe ilay ray atala. Fa ty tantara ty dia entin'i Jesosy maneho ny adiro ny fitiavan'Andriamanitra, ny haben'ny fitiavan'Andriamanitra. Hitantsika eto fa tiantsika zanany Andriamanitra. Zany riavana. Tiantsika zanany Andriamanitra. Hoy ny 2:12 dia nizaray tamin'izy roalahy ny fananany. Hoy ny fitantarana amintsika. Fanoharana nataon'i Jesosy moa ty tantara ty. Io andiny io ny tena entiny maneho ny fitiavan'Andriamanitra ary mandiso ny filazan'ny sasany hoe ray atala. Satria rehefa alalinina tsara io dia hita fa ninomendray no any zanany dia izay hazony mihazona ay survie, izany hoe fotoana voafetra. Efa tsinjondray ny melo mantsy ny zavatra hitranga ary efa voatsinjo miaraka amin'izany koa fa ho lany ireo nomeny ireo. Itetsika io riavana fa manantena fiovampitsika Andriamanitra. Manantena fiovam-potsika Andriamanitra. So ny 2:7 aranodiny saina. Ity mpampitoy hoe ary ity no mampifandray ny fanazavana teo aloha. Fantatry ny ray fa tsy maintsy ho lany ilay hoe fananana izay natao hiazonanay. Ary tsy maintsy ho tonga ny fotoana tongavany zanany saina. Ary izany no natonga ny tantara manao hoe mbola lavitra izy dia efa tazandray. 2:20 tapany faharoa.
tsy hoe kisendrasendra fotsiny natazanany azy fa efa mitazana ary manatena isan'andro izy fa odiny zanany zandriavana manatena ny fiovampontsika Andriamanitra ary ny hitantsika fahatelo eto izao voninandray sy anarina antsika Andriamanitra zandriavana 13 tapany faharoa aoka isika hinana sy valy hoy indray tsy magagy io afalian'ny ray mahita ny zanany mody io raha ny alehibe ny fitiavana fa ilay miosina no ny fihininy no sasany na sy niperatra ary mbola anaovan'ny fanasana lehibe toy izany ry avana ny afaliana raha miverina aminy ianao zany avana tsy maintsy misy ny tsy tahaka n'ilay zoky iteo fa zao Andriamanitra no mpanjiny fa ny fiverenanao dia zava-dehibe ho any miverena amin'Andriamanitra ry avana dia hita fifaliana ianao n'Andriamanitra ery ny voninahitra amen. Ndeha vavaka isika Andriamanitra misaotra ny amofinaina ny menao anay izay mampahafantatra anay fa tianay zanakao ianao Andriamanitra izay manatena ny fiovamponay satria vonina ndray anay sy anarina anay ianao Tompo vavaka aminao izay ho an'ny asa fanompoana ny andrenao ny tsiraray ho amin'izany mba efa be amin'ny asa ny menao ananana faharetana sy fiaretana amin'izany ikaizana amin'ny Jerovavy menao amin'ny tanareo adidy ka azonay manao izany amin'ny fahazotoana sy amin'ny fotoana rehetra anoina ny voninahitra vavaka aminao izay Tompo sy trandro marary mila ny vavakay ampireo ireo manamanjo toandro mareo sy nitiolona sy zahirana hitainao ny fiazakazanay rehetra koa isan'andro da io Tompo ny firenenay ny vavakay dia teo anaran'i Jesosy Kristy mpanavitra mpamonjy anay ilay mampianatra sy mandray anay ilay miandry anay nampianatra anay ny vavaka manao hoe raha nay ao izay any an-danitra ao masinina anie ny anaranao ho tonga anie ny fanjakanao atao ny sitraponao etsy an-tany ho tahaka ny an-danitra miheny anio izy anina sahaza ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary azo mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny sery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raha isafotrona ry avana nitsodrana tolotranao aminaran'i Jesosy Kristy ilay Andriamanitra laora ny fanantenanany hameny fifaliana sy fiadana tanteraka anareo no ny finoanareo mampitomboana be dehibe ao aminareo ny fanantenana ny sery ny fanahy masina amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.